avec Yes. C'est notre moment. Dites oui aux actualités dans votre journal TV. Transformez votre intérieur avec Zinda. Zinda, mon rêve se réalise enfin. Jumina, Tiago, Jumina, orange, fraise et coco, si parfum, Marisa Caraza, Jumina, Mina Meterna. Manolotra ho anao ny vaovao. Salama tompoko, tonga soe tamin'ny Pegasus e. Zahay dia mamokatra kidoro vita avy amin'ny mosy. Tena mateza, voanja fiafy. Manolotra anao ny vaovao. Eo amin'ny mpitadiavam-baolana ahafahana mamoaka sy mivarotra ireo bolabolana andramena efa tapaka amin'izao fotoana ny fitondram-panjakana ho ny filohan'ny fanavaozana ny tafa sy ny fanakalo-hevitra tamin'ny mponina tany Antalahy. Manohana ny dingana rehetra hamoahana ny firenena anaty krizy arisan'izany ny fokoanan-doha ny FFKM araka ny fanambarana androany izy ireo izay anatanteraka feonabe amin'ny 20 hatramin'ny 1 ny volana May ho avy izao. Amin'ny fokoana andoham-pirenena ihany no hamaritra ny hoavin'ny CENI na eo aza ny resabe momba ny fanendrena mbikambany birao maharitra sy ny fanavaozana ny lisitra mandeha amin'izao fotoana ho ny antoko tia tanindrazana. Ireo toerana azo hanorenana fodrafitrasa sy tsy hiteraka tondradrano ihany no omena lalana ho totofana ho minisitra tompon'andraikitra androany taorian'ny fanitsiana ny didim-panjakana momba ny fandrarana sy fahazoan-dalana na ho asa fanotofana eto Antananarivo sy ny manodidina. Anovelany nanozongozona ny tsena iraisam-pirenena ary namparefy ireo firenena ao amin'ny faritra manodidina ny fikatoana ny Detroit d'Ormuz. Ireo firenena ireo izay miankina tanteraka amin'ny petrolina sy 700 ny toe-karena ny antsiprian'izay. Fotoana ny fampalalamba vaotsika indray atao amin'ny fitalavitra kolo atena ny araba tombokilasy tongovavo manasana ihany koa anaraka ny vaovao hatramin'ny farany. Anokafatsika ny fiarahana ny akondiany filoha-mpanjakana tany amin'ny tapany avaratry Madagasikara mba toerana tamin'ny fifanakaloza-kevitra teo amin'ny fitondram-panjakana sy ny mponina tao Antalahy. Ny raharaha momba ny andramena sy ny lavanila izay samby andry akina ny toe-karena ny faritra Sava. Fanindrin'ny mponina ny ampiasana ny volany CNV na ny Conseil National de l'Avanie ho amin'ny famahana ny olana sy ny fananganana fodrafitrasa ny antoerana momba ny andramena efa eo andala mpitadiava mba olana ahafahana mamoaka sy mivarotra azy ireo amin'ny fitondram-panjakana amin'izao fotoana izao ho ny filohan'ny fanavaozana ny Repoblika Madagasikara ny Antsiprian'izay. Iray amin'ireo harem-pirenena iankinan'ny toe-karena eto Madagasikara ny Andramena na ny Bois de Rose nandritra ny fionan'ny filohan'ny fanavaozan'ny Repoblikan'ny Madagasikara ny Colonel Randrinirina Mikael tamin'ireo vahoaka ny Antalahy Homaly nilaza ny filohan'ny mpanjakana fa efa miroso amin'ny dingana amin'ny fitantanana ireo tahiry voatahiry ny fanjakana tombanana atratra hatramin'ny 7 miliara dolara ny sandan'ireo hazo sarobidy ireo raha nivolazan'ny filoha hatrany efa ampanaovana fifampirarahana amin'ny CTS ihany koa ny fanjakana ho izy afana mamoaka sy mivarotra azy ireo ara-dalàna ary manaja ny fitsipika iraisam-pirenena momba ny fiarovana ny tontolo iainana. Tanjony izany ny ampidiram-bola ho amin'ny firenena tsy hanimba ny arenina voajanahary. Fa Bois de Rose izy io mitovy ny eritreretratsika. Aza ataonareo hoe tsy mitovy eritreretratsika satria zahay malahelo tsy aminareo hoe Tananarivo ao misy camp maromaro feno Bois de Rose fa mitady efa ho feno vovoka raha io fa tsy hainao mahazo azy. Rehefa tena nanontany teknisianao dia mety ho tafiditra hatrany amin'ny 7 miliara 5 à 7 miliara de dollars ny vidin'ireo Bois de Rose fa izao. Izany 5 à 7 miliara de dollars zany raha mahazo an'izany ny fanjakana vita aby raha mampararirary anareo eran'ny Madagasikara tio. Fa ny olana tsika nanaiky nanasony raha miara-miasa amina fikaminana iraisam-pirenena zay atao hoe CITES dia anatin'ny fampiresaka amin'ireo mihitsy ny ministère de l'environnement tsika mitendry. Zany tsy miteny hoe ahoana ny fandehana eo fa
voeninareo tsy hoela ny tokin'izay tsy hotaminy. eo amin'ny sehatry ny lavany naneho ny ahiahy ny mponina noho ireo olana maro ny tranga ny fiovany vidiny halatra ary fahasimbana amin'ny fivarotany tsehivina io vokatra io no fototry ny toekarena ao amin'ny faritra Sava ihany koa nambarany filoha fa ilaina ny fanavaozana ny rafitra mifehy ny varotra lavany hierofana bebe kokoa ny tantsaha sy anamafisana ny mangarahara niresahana manokana ihany koa ny momba ny vola tantany ny Conseil national de lavany na ny CNV izay mitentina 530 tapitrisa dolara araka ny fanazavana efa nisy ny fanarahamaso natao teo aloha ary mbola hotohizana izany azona antoka fa ampiasaina amin'ny fomba mazava sy mahomby ho fampandrosoana ny sehatra ity vola ity. Raha ny eritreritra dia anamboarana ny maison de famille ohatra ny kelikely amboarana ny aéroport teneninao ny sasany amboarana ny école de pilote ny sasany amboarana ny lalana makany ambanivohitra misy vany ny sasany fa rehefa ny olona tamin'ny mpisehatra lavany zay dia tsy izay ndray eritreritra an'zareo fa ifereno aminay izy le vola dia mba ahafahanay mividy ny lavany eny amin'ny mpamboly. Mety zay sa tsy mety? Zao moa karazana consultation publique zao ny atao hoe consultation publique hoe inona ny akasitrahany vahoaka dia raisinay ny akasitrahanareo zany hoe amboarantsika lalana amboarantsika zay raha marary atsika tsy zay voarainay ny etaetanareo iny dia ho hitatsika eo tsy hoela inona ny atao fa ny volan'ny CNV dia mbola ao 35 millions de dollars io dia ho hitatsika eo ahoana ny atao an'io atoato ary tsy hoela ny anaovana azy. Amin'ny ankapobeny dia nanambara ny fitondram-panjakana fa mikendry ny anatsara ny fitantanana ireo loharanokarena stratéjika ireo amin'ny alalany mangarahara sy fanavaozana ho tombontsoa ny toekarena sy ny vahoaka malagasy. Ankoatr'izay nambara ny filohampanjakana fa apetraka ny transformateur ao ambato fisaka amahana ny olany jiro any antoerana haparitaka ihany koa ho izy ireo fitaovana ara-pahasalamana toy ny dialyse sy ny scanner hanakaiky bebe kokoa ny fitsabona ny vahoaka mitoy ny fandraisana mpiasa-panjakana saingy hentitra ny ady amin'ny kolikoly ary andrasana iena ny délestage noho ny fanatsarana ny angovo no mafisiny ihany koa fa ny fiarah-miasa amin'ny fametrahana ny fandriampahalemana maharitra no antoko ny fampandrosoana. Izay zany ny fionan'ny filohan'ny fanavaozana ny Repoblika sy ny mponina tany Sava ka ho hitantsika izay ho hevitra tapaka ao anatin'izay. Fa natanteraka fionam-be ny FFKM ny 20 hatramin'ny faha 1 ny volana meo avy izao araka ny fanambarana ny hariva teo fionana natao andinihana ny fiainana anatiny sy ny fiainam-pirenena amin'ny ankapobeny. Na tsy tazana tamin'ny fanokafana ny fikonan-doha samihafa fa ireny aza ny FFKM nanamafy ny fahavononany noho ny adingana rehetra nasitranana ny ratra eto amin'ny firenena izy ireo. Ankoatr'izay tsy mankasitraka ny fivoizana ny fisaraham-bazana kasain'ny sasany atao sy ny fanelezana vaovao tsy marina miteraka korotana eto amin'ny firenena ihany koa ny FFKM. Mandao rahantsika ny fanampanazavana. Aoka tsaratra ny teny mandratra sy ny fihetsika mampisara-bazana fa tsy misy fanomehana maharitra eto raha tsy misy ny fandriampahalemana sy ny firaisan-kina. Ko miantso ny mpitondra sy ny pirenena rehetra ny FFKM mba hitandro izany amin'ny fandavana ny fankahalana ny herisetra amin'ny teny ary ny fiantsiana rehetra. Manoloana ny fiparitany ireo vaovao tsy marina ahitana fanakorontanana sy fampiantsiana ary fianjanana ara-pifandraisana dia ilaina miverina amin'ny fahamarihana isika satria ny fahamarihana irery ihany no manandratra ny firenena. Miantso ny rehetra ny FFKM mba hiteny amin'ny mpahendrena tsy hanaparitaka-lainga fa mba handalany marina ary hanaja ny asy ny hafa amin'ny teny sy ny atao. Ny fahantrany efa lalam-pakamazo ny akamaroany vahoaka dia manitsakitsaka ny hasiny maha-olona ary ambarana efa elika eo anatrehan'ny firenena sy ny mpiara-pelona ny fanodikodonana ny harem-pirenena tsy zary olombitsy no mikoka izany. Ko manentana sy mampahery tompon'andraikitra ny FFKM mba natanteraka ny adidiny amin'ny fahitsiana sy ny mangarahara ho fiarovana ny marefo sy ny fampanotrona ny soembonana ary asa ampahamarinana.
Na misy aza ny fanendrena ny mpikambana mandrafitra ny biraomaharitra eo anivony senisy ny tetikasa mandeha momba ny fanavaozana ny lisam-pifidianana amin'izao fotoana izao. Tsy maintsy ny fokonan-doha-pirenena no hamaritra ny hoavin'ny senisy hoy ny antoko tia tandrazana androany. Ireo mpikambana mpisolo toeran'ireo izay tantana mandra-pavitany ny fokonan-doha-pirenena fotsiny ihany ohatra ny antoko tia tandrazana tamin'ity androany. Na dia nisy aza iny fanendrena biraomaharitra vaovao mandrafitra ny seny iny taorian'ny faravan'ny biraomaharitra teo aloha. Na eo aza ny fikasan'ny seny hanomboka amin'ny fanavaozana manontolo ny lisam-pifidianana na ny refonta miaraka amin'ny teti-bola hoentina manatanteraka izany. Araka ny famakafakany ny antoko tia tandrazana tsy maintsy ahitsy ao anatin'ny fikaonan-doha-pirenena hifanaraka amin'ny fitakinana tao io seny io ho ny fanazavana. Ka ny fikaonan-doha-pirenena no hamaritra ny hoavin'ny io rafitra io sy ny mpikambana ao aminy ary ny fomba fiasa vaovao na mety hosoloana ihany koa. Marina tokoa niteraka olana ny seny ary mila mifijery koa azy mila mandalo fikaonan-doha angambany. Mety hoe andao ataontsika hoe manao zavatra d'une manière temporaire fotsiny ireo fa ny tena izy amin'io ane mety hivoaka amin'ny fikaonan-doha ny voalohany aloha hoe mbola hipetrahan'ny senisy tsy mpikambana avy eo sy ny lalàna fametrahana azy any mihitsy angamba no mipetraka any amin'ny fikaonan-doha. Ie ka izay le teneniko hoe mety amma zava-baovao an'le fikaonan-doha. Teneniko mihitsy hoe zava-baovao satria aleo koa tsy adino aloha tsy mbola nisy situation tahaka izao ihany koa aloha le izy marina fa nisehony tamin'ny 2017 tamin'izany fotoana fa tsy mbola nisy tahaka izao ihany. Mety misy zavatra tsy mbola mazava ao amin'ilay hoe anao ny tokony atao seny alosa ao aorianan'ny fikaonan-doha-pirenena fa raha ny fijerinay aloha dia averinay foana tokony fikaonan-doha-pirenena no mahafantatra an'izany. Lesoka hitan'ny baribary tamin'ny fifidianana rehetra nandalo teto amin'ny firenena ny fangalaram-bato sy ny fitantanana manome tombony ny olona eo amin'ny fitondrana. Ny fahatongavan'ireo mpikambana vaovao mpandimpo-toerana ireo ve hampiverina ny fahatokisan'ny vahoaka malagasy ny mahakasika ny fanatsarana ataony indrindra manoloana ny tolona natao. Raha ny fanitsiana tian'ny antoko tia tandrazana natao amin'ny lisam-pifidianana io takina ny ametahana sary ao anatin'ny lisitra sy ny ampitsehoana pabe maso amin'ny peta-drindrina amin'izay fotoana hitan'ny olona avokoa izay miverimberina sy olona tsy ao anaty lisitra. Satria za zao raha hiteny aminao hoe lisitra mifidy efela be ny antoko tia tandrazana nangataka hoe zany lisitra mifidy zany dia tokony asiana sary satria na zavatra misy tonga ny olona mifidy tsy fantatra mihitsy hoe tena le olona iny ve iny sa olona hafa tokony asiana sary lisitra mifidy aseho eny amin'ny biraom-pokotany. Raha tena hiala amin'ny osiko tsika zany ohatra zany moa zany ho atsipinay ny anivon'ny fikaonan-doha-pirenena. Iny lisitra mifidy dia tokony ho avoaka tahaka ny fanadinam-panjakana eny amin'ny mba ahafahan'ny olona rehetra mahalala hoe ihany nefa maty ane tsy tokony ho antsony ary izy ity dia raha misy sary izy maika hatratra eo izay lisitra doublant iainantsika eto. Tandra zavatra tsotra tahaka izany ny zavatra tolotray izay tsy mitady zavatra sarotra dia izay mahatonga anay miteny hoe mety mbola mifangaro kely satria mbola situation nouvelle moa zany na ataontsika hoe exceptionnel tsy dia mpiseho zavatra tahaka izao. Mbola betsaka ny fitakiana mahakasika ny seny amin'ny endriny ankehitriny io manoloana ireo olana ara-pifidianana fenosa sy fangalarana ary ireo olona mandrafitra ny biraomaharitra nanomboka tamin'ny hetsika fotsy hatramin'ny hetsika tamin'ny taona 2020 sy 2020 lasa teo. Mpanao politika sy tanora maro no miandrandrana hijerena vahaolana momba ity voameram-pirenena mahaleo tena misahana ny fifidianana ity. Izay no fanehoan-kevitry ny antoko tia tandrazana mikasika ny seny amin'izao fotoana fa hampamoaka mikasika ny zava-nisy tamin'ireny hetsika fotsy teto amin'ny firenena ireny. Notsoron'ireo olona TMS na ny tanora miandrandrana ho avy teo anoloany ny mpanao gazety androany sy ny zava-nisy marina tamin'ireny fanakorontanana nandritra ny hetsika fotsy ny taona 2022 ireny. Nambaran'izy ireo fa iraka no nahatonga azy ireo nikastanana sy nanimba fananan'olona indrindra ilay tranga teny amin'ny Senam Mandavamamba. Baiko avy amin'ny olom-befidy mpanohana ny Andry Rajoelina ireny raha ny fanazavana telo taona teo aoriana. Mifony izy ireo ary laza fa efa tonga saina sy niova ka tsy handray baiko intsony. Anao fanadiovana ny fitantanana an-tsena izy ireo ary anala ireo minisy amin'ny mampikatso ny asa amin'ny fanaraha-masontsena. Andao rahantsika izay fanampanazavana izay. Za tompoko dia le mamay be teo Andavamamba iny. Za nampanerahandreo olona TMS honorable fidy
noho ny tsy fisian'ny asa teto Madagasikara dia nampanantenainy za hoe omena asa ianao vao vita iny zavatra iny nefa katsam'izao zany mbola tsy nijerenina ray minitra amonjy ary le grève be teo Andavamamba iny le hetsika fotsy iny zana totsiny hoe io asakano automobilany Ravalomanana io dia rehefa vita io dia ampidiriko miasa ianao iry zareo nefa mialkalaka ary ambadika ary honorable sy taliantsena teo aloha honorable fidy sy taliantsena teo aloha sy lahy za ifonako aloha tamin'le zavatra nataoko teo aloha reny fa vao fitaka za manko amin'ny tsy fisian'ny asa za mamelombaly amanjanaka dia tsy maintsy nijabaka ihany efa nalaza teto amintsika izany hoe dahalo miovafo zany fa reny indray zany ny TMS rehefa miovafo taorianany reny zava-nisy nandritra ny hetsika fotsy reny fa mora kokoa ny vidiny herinaratra azo amin'ny masoandro raha mihoatra ny avy amin'ny solika hoana minisitra androany mora ihany koa ny asara ny famokarana ilaina araka izany ny fanomondronana ireo mpamokatra madinika salantsalany ampiakarana ny famokarana herinaratra amin'ny vidiny mirary ka nahatonga ny minisitra iantso ireo mpandraharaha madinika salantsalany hanao fifanarahanm-piaramiasa amin'ny fanjakana hanatratrarana ny tanjona 920 megawatt araka ny voatra nandritra ny feonana tamin'ity androan'ity tojondrina tahiry. Mbola tsy ampy ny vokatry ny angovo azo avy amin'ny herin'ny masoandro eto Madagasikara mihoatra ny filana na dia efa miroborobo aza ny fampiasana ireny mpanao solaira ireny amin'izao fotoana izao. Mbola miankina betsaka amin'ny solika sy ny famokarana avy amin'ny rano isika. Mila mamondrina ireo mpisehatra tsy miankina amin'ny famokarana angovo avy amin'ny masoandro isika hoy ny minisitra ka izany indrindra no antony fionana sy fifanankalozan-kevitra nataon'ny mpisehatra teto Antananarivo tanjona ny ampitombo ny herinaratra vokarina sy ampihenana ny vidiny ary hiteraka tombom-barotra ho an'ny jirama. Le hetsika nataontsika androany zany dia tafiditra anatin'le hetsika atomisation ny marché satria mora kokoa zany ny fandraharana kely ny tany ilaina tsy dia betsaka ny lelavola ilaina hoentina miasa ary nafoezina arak'izay azo atao ny procédure arak'le fanazavana reo teknika teo hoe ny procédure rehetrarehetra dia hors norme izany hoe tsy manaraka ny standard mahazatra zany fa nafoezina arak'izay azo atao ahafahana mahazo an'le angovo le herinaratra amin'ity taona ty ihany ahafahantsika miatrika ny le amehana ara-angovo zany. Manana fikasana anangana tompam-pamokarana herinaratra azo avy amin'ny herin'ny masoandro misy 520 hanana tanjaka 920 megawatt Madagasikara ka ity hetsika ity no niantsona sy namondronana ireo mpamokatra herinaratra tsy miankina hanao fifanarahanm-piaramiasa amin'ny fanjakana amin'ny fanatratrarina io tanjaka tratrarina io. Heverina fa vahaolana aingana amin'ny fampiakarana ny tany famokarana herinaratra eto Madagasikara manoloana ny hamehana arangovo. Nokendrena manokana tamin'ny hetsika ity ireo mpamokatra madinika salatsalany hoy ny minisitra. Satria ny raha amin'ny fotoana mahazatra zany dia mihoatra ny 20 cents ny vidin'ny kilowattheure raha ohatra ka eo amin'ny centrale thermique. Ny angovo azo avy amin'ny masoandro nefa dia latsak'izay le vidiny azahoantsika azy. Ny vidin'ny tratrarintsika raha dia 8,5 cents farafabetsany ny vidianantsika any amin'ireo le mpandraharaha reo dika izay avy any amin'ny 20 cents mahery midina any amin'ny 8,5 cents zany efa azahoan'ny jirama manena ny vesatra arabola izay mianjady aminy zany eo amin'ny famokarana angovo azo avy amin'ny solika. Hidina ve zany ny vidin'ny jiro. Ny vidin'ny jiro dia miezaka mitady an'le équilibre ny jirama amin'izao fotoana satria ny coût de production amin'le thermique zany dia mihoatra ny 20 cents dia ity le tediavintsika ity zany tsy mihoatra ny 8,5 cents dia dikan'izay mampidina an'le coût de production ny jirama tsika azahoan'ny jirama équilibre dia avy eo zany hitantsika amin'izay hoe rehefa tratra le équilibre dia ahoana amin'izay ny fampiarana ny vidiny any amin'ny mpanjifa mandeha miandalana zany le hetsika. Mahavelim-bolo ny fisian'ny hetsika famondronana tahaka izao hoy ireo mpisehatra saingy angatahana amin'ny fanjakana kosa ny mangarahara mba tsy hamerina ny nataon'ny mpitondra teo aloha tamin'ny fifanarahana tsy mazava niteraka fahatyantoka ho an'ny orinasa jirama noho ny fividianana angovo lafo kanefa mivarotra mora. Mila entitra ny fanjakana mba samy azo tombony ao anatin'ny fifanarahana.
Journalisme et politique de l'indépendance à la défiance. Io ny lohahevitra nentina ny fanakalo hevitra teo amin'ny mpanao gazety amin'ny firaisamonim-pirenena sy ireo mpanatrika indrindra ny tanora nandritra ny fankalazana ny andro iraisam-pirenena ho an'ny fahalalahany asa fanaovan-gazety. Ny asa fanaovan-gazety izay natao fitaovana ara-politika dray hatramin'izao ka fotoan'izao tokony hijerena izany araka ny sata sy ny fanompona ny vahoaka ihany koa. Entsora Soarimalala no mitaditra ny antsiprian'izay. Ao anatin'ny herinandro fankalazana ny andro maneran-tany ho an'ny fahalalany asa fanaovan-gazety, natao androany ny fifanakaloza-kevitra mahakasika ny politika sy ny asa fanaovan-gazety, izay nampitondraina ny lohateny hoe journalisme et politique de l'indépendance à la défiance. Mbola miatrika fanambo maro ny asa fanaovan-gazety eto Madagasikara, toy ny fanerena mivatana sy ankolaka raha ny fanehoan-kevitra. Na misy aza ireo faneriterena sy tsindry maro samihafa, tsy natao hanompo fanjakana ny mpanao gazety fa natao hanompo ny vahoaka malagasy. Eto Madagasikara, mbola miatrika fanambo maro tsika, fanerena mivatana sy ankolaka misy zany, sakana fidirana amin'ny vaovao, ary indraindray mihitsy ny tahotra izay mety anakatsakana ny fahamarinana tsy mivoaka. Kanefa tsy mahatsiaroantsika fanasa fanaovan-gazety dia tsy natao hanompo fahefana fa natao hanompo ny vahoaka sy ny maro. Lasa outil de marketing ny asa fanaovan-gazety amin'izao fotoana, lasa hivarotana sy hanompoana olona tokana raha ny fanazavana trany. Natao fitaovana politika ny asa fanaovan-gazety na hatramin'izay na hatramin'izao. Lasa olana eo amin'ny asa fanaovan-gazety ihany koa ny fahafahan'ny rehetra na ny tsy mpanao gazety mamoaka vaovao kanefa diso ny vaovao avoaka noho ny firoboroboan'ny teknôlôjia. Vokany, lasa tsy manana vaovao marim-pototra ny olom-pirenena. Rehefa jerentsika ny orinasa fanaovan-gazety ny ankamaroany, taloha izy mbola le talohan'ny taona 2010 izy mbola azontsika lazaina tsara hoe mbola le olona tena tia an'ilay asa fanaovan-gazety, mahafantatra an'ilay asa fanaovan-gazety no miditra eo amin'ilay orinasa fanaovan-gazety ary mampiasa mpanao gazety nianatra ny asa fanaovan-gazety. Fa rehefa tonga amin'izay taty aoriana dia nanjary lasa ialako tsiny kely amin'ny teny vahiny outil de marketing ny asa fanaovan-gazety na ny gazety fotsiny izao. Rehefa miteny gazety eto tsy le gazety atsoratra ihany fa ny radio, ny télé ihany koa. Lasa hivarotana image anankiray le izy, hivarotana olona anankiray, lasa anompoana olona anankiray dia mazava ho azy fa ilay vahoaka amatapitrisany ao ambadika ilay gazety na ilay radio izay henona, tsy voatery hoe mirona makany amin'iny izy fa misalasala izy hoe tena izay tokoa ve ny safidy tokony ho raisiny. Fotoana izao amerinana ny asin'ny asa fanaovan-gazety. Feny, ilaina ny fifampitokisana, mila mahay mandanjalanja ny vaovao avoaka ny mpanao gazety, tsy azontsika ialana na aiza ny ady amin'ny vaovao tsy marina. Izay ny asa fanaovan-gazety sy manodidina azy sy ny fanamby amin'izao fotoana izao. Fanasipanitsiana nandritra ny filakevitra minisitra teo ny didim-panjakana momba ny fandrarana sy ny fahazon-dalana nanao asa fanotofana tany eto Antananarivo sy manodidina. Izay toerana azo hanorenana fodrafitrasa sy tsy hiteraka tondradrano ihany no mena lalana ho ny minisitra nitondra ny fanazavany momba ny fanapahan-kevitra. Mitohy ankila ny fanenjena ireo manototra tany ivelan'izay raha ny fanazavana netiny minisitra trany tamin'ity andro anty. Gabain loa. Nolanina nandritra ny filan-kevitra ny minisitra ny talata 20 aprily teo ny didim-panjakana momba ny fandinihina sy fanadahadiana ny fangatahana fahazon-dalana anao asa fanotofana tany na ny ramble sy ny fanalana tany, ny fitaterana ireo akora mifandraiky amin'izany ary ny tsy fanarahan-dalana atao anatin'ny faritra iasan'ny apipa. Fanapahan-kevitra noraisina ahafahan'ireo manao ny asa fanotofana mikendry ny anorina ny fodi-drafitrasa toy ny trano fonenana sy ny orinasa sy ny sisa raha ny fanazavan'ny ministry ny fanajariana ny tany sy ny raharahantany. Na eo aza izay fanitsiana ny fepetra mandrara ny fanotofany tany eto Antananarivo sy ny manodidina izay, ireo toerana azo anorenana sy faritra voamarina tsy hiteraka tondradrano na fiakaran-drano ihany no omena lalana. Ny azo atao dia ny mitondra tany ho an'ny toerana anankiroa fiatsana azo. Fampiakarana dalina ny rehaussement tany totofana izay tsisy rano azo atao. Ny faharoa rehefa
voatsirika ny manam-pahaizana zay horazako eto ny technicien zone constructible azon'ny renana dia azo atao reo zany no ho azo atao raha vao tsy misy autorisation zay mialohava ny fitsirana ny techniciennareo dia tsy hisy rambole atao. Arak'izany voafetra ihany ny toerana azo totofana ho an'izay faritra voamarina fa mety hitera-doza dia mitohy ny fandrarana sy ny fanaraha-maso ataon'ny apipa raha ny fanadadiana natao nisy avy hatrany ireo nanararoatra nanao ny fanotofana taoria ny fivoahany tatitry ny filan-kevitra ny minisitra farany teo antony nitondrany minisitra tompony andraikitra fanazavana sy nilazany ity farany fa mitohy ny fampiarana ny sazy ho an'izay tratra mandika ny lalàna momba izany. Ny fanotofana tany amina toerana miambon-drano reny zone inondable amin'ny teny vahiny zay ray dia amin'ny toerana zay tsy azo mihitsy hanolena zone inconstructible. Iny zany mijanona tsy azo mihitsy tsy azo zay mahita fanotofana tany any dia amplazao haingana satria tena tsy araky izy io fa hoisy ny fandehanana hivezivezy any fa ny ampanaovana azy reny tiana hotratrana eo zay ianareo commune koa dia tokony hampandreny mba tsy lazana hoe miretsikolokomba tsy mandehatika dia hisy koa ny fiarahamiasana ny commissariat. Raha nanontaniana momba ireo trangana fanotofana efa nisy talohany izao didim-panjakana izao ny minisitra nilaza ny tenany fa manan-kery amin'izy ireny ny sazy toy ny fandoavana ny lamandy sy ny fanerena azy ireny hamerina ny tany tamin'ny toerana sy fanagiazana ny fiara ny tanterana an'ireo akora tahaka ny efa nandraisana fepetra tamin'ireo tranga sasany izay tratra tao anatiny enim-bolana izay na izany rehefa voamary ny teknisianina kosa fa faritra azon'irenina sy tsy atahorana ampiakatra rano ilay toerana dia omena fahazon-dalana izy mba ampanaraka lalàna ny asa ataony raha ny fanazavana hatrany hatsangana ny komity ivondrona ny teknisianina isany avy amin'ny apipa ny avy amin'ny fanajarinany tany ny kominina voakasika sy ny avy amin'ny ministerany tontolo iainana ny asa vaventy sy ny sisa hanao fitsirihana mialoha ny toerana anaovana fanotofana vao miroso amin'ny fanomezan-dalana aoriana izay ihany vao manome fahazon-dalana hanorina ny ministerany fanajarinany tany sy ny raharahantany fa tsy ampy raha ny kominina fotsiny momba ny fitaterana ireo akora ilaina amin'ny fanotofana kosa tsy maintsy ara-dalàna manana fahazon-dalana ny fiara iray raha tsy zany dia sady hogazana no tsy ahazo fahazon-dalana intsony ilay fiara hirosoana amin'izany hanatanteraka fivoriana miaraka amin'ireo mpisehitra ny apipa raha ny fanazavana voaray. Miresaka an'izay tontolo ny fananantany izay hatranisika tsy mbola milamina ny raharaha-tany ao lany heratra amin'izao na eo aza ny fiovana teo amin'ireo mpitantana ny firenena misy andian'olombitsy ihany koa manapatra fahefana eto amin'ny firenena ho ny firaisamonim-pirenena tafo miavo izay manaratsy endrika ny fanjakana ka tokony andraisana fepetra onona saina. Miantso ny fitondram-panjakana ankehitriny ampiatra ny didi-pitsarana amerenana ireo tanimbary voatototra ao laniera ireo fokon'olona. Maro ireo endrika fandikan-dalàna nataon'ny fitondrana teo aloha momba ity raharahantany ity ka andrasana ny fepetra anatin'izao fitondrana fanavaozana izao. Fa tamin'ny fotoana izay nisy ny projet mpanjakana hoe laky arivo sy ny autoroute dia nisy fanararotana ny taninay ka nanjary nototofana zay tsy tao anatin'ny projet mpanjakana koa ilay izy na dia atao hoe tamin'izany fitondrana izany aza nisy ny projet mpanjakana fa ninina nototofana tamin'ny andro alina ka meo fitopolo embolo manototra amin'ny andro alina rehefa marainy ny andro dia mialo ireo izay no zavatra nahazo ary nisy ny efa tapaka lalan-draha nisy ny efa maty satria efa folo taona nisy ny ady didy mpanjakana io ary didy pitsarana io zay tokony iverenany le tany aminay ary tokony tsy sarosaromana mihitsy satria fantatra efa misy lavatanana eo amin'ny andro alina ve le fonenana isopetrahana eo misy olona manao kagolona telopolona amin'ny andro alina tonga dia mandravarava le olona mipetraka sy monina eny zavatra mafia mihitsy nge zany ary nisy moa ny fonja manara-penitra teo fa tsy fantatra hoe fa feno any zalahy mafia ve le fonja manara-penitra sa natao inona fotsiny le fonja manara-penitra fa izao amin'ny fanavaozana izao zay dia mangataka ny fokon'olona mamelona olona aminanalina ary amin'ny arivon'ny tafo zay monina amin'ny 310 hectare eo mba hamerena ny fitondram-panjakana apahabe maso eny amin'ny toerana eny ny tany iverina ho amin'ny fokon'olona.
eo ampiandrasana izay ho fanapa-kevitry ny fitondram-panjakana amin'ity olana ara-tany efa ampolo taona ny laniera ity misedra olana ihany koa ny eo amin'ny commune Ambano distrika Antsirabe faharoa hoy ny teo anivony firaisamonim-pirenena Tafimiavo fezin'olo mihitsy ny rano izay miantoka ny tanimbary amin'ny hektarany eny amin'ny fitsarana amin'izao ny rara taratasy navoaka ny tribonaly sy milaza mihitsy fanatanterahana didy fa taratasy filazana fa miady an'io rano io ny andany sy ny akilany zay no taratasy navoaka ny tribonaly kanefa dia ianareo mpitany filaminana zany sady manao andraikitra sy tokony ho andraikitra anareo manao menasy an'ireo fokon'olona zay tompony rano reo sy mahalala ny tantarany akory matoa nagnome taratasy ny homme général natoa nagnome taratasy ny préfecture maharadalana ny fikambana mitantana ny rano matoa mba hampiasana ny rano amin'ny alalan'ny fambolena Ambano dia zavatra ara-dalàna zany fa tsy zay olo tokantragno valo taranakonina raika magnome volanareo no taterahinareo zany ka eto zany zahay de miato anareo mpitandro ny filaminana zay manao zavatra tsy ara-dalàna tia kolikoly ajanony atreo ny azy sao de miala amin'ny asanareo ianareo satria manao ny tsy andraikitra anareo etsy andagny zay ihany koa dia miato tokony hojerena aingana ny vahaolana momba ireo raharaha ireo hoy ity firaisamonim-pirenena ity miantoka ny fiainana andavanandro ny tanimbary sy ny tanimboly ka tokony ho afainganina ny raharaha ary andraisana fepetra ireo nandika lalàna dia zay ihany koa no entintsika misedredvety ao anaty doka fohy amin'ny fomba fijery ny solom-bavam-baoaka ny distrika Betroka ny koalara andrena solo ny fanavozana amin'izao fotoana izao ihany koa amin'ny vidinana andalambe nataon'ny mponina tao Antanandava Toamasina faharoa izay nahasimbanina moto miisa 5 mpiasan'ny commune ao anatiny tapany faharoa ny fampahalalam-baovao manarahantsika ny antsiprian'izay aza misaraka amin'ny ary Itanao pivacharecharecha Meilleure qualité mitunda vitamine C Jimina Ni goûter naturel c'est pirate fatenga réel Parfait orange, fraise et coco C'est parfait marisa caraza Jimina Avgagne roche, alle tenga toche Mina metamna Salama tompoko tonga soa tamin'ny Pegasus zay dia mamokatra kidoro vita avy amin'ny mosy tena mateza voenja fiafy manitsy azon-damosy na ary manampy amin'ny fitsaboana azy fonina azy safidianana tsy tiany bibikely io tsy mandray lelanafo azo andalorana azo atao coussin ho anakanapé mety boela gilet de sauvetage ary mbola misy tapis masolotsi amin'ny loko isan-karazany tsy mifidy toerana n'aiza n'aiza matatsy soka mora diovina sady tsy matahotra rano nefa malefaka Pegasus koa dia mbola manana canapé sady fandrina ary isolant thermique le mampangatsiatsika ny atotrano amin'ny andro mafana sy miazona ny hafanana amin'ny andro mangatsika dia tonga varalina fa misy refizety Sameka isorfasianalazy Yellow Up, mety am'toi, tolotra miavaka, hitanao amin'ny super app Yasemo Ireriany, hatramin'ny ename 500 méga, maharitra 1 minitra, 500 ariary fotsiny. Afaka vidiana foana rehefa lany, ao amin'ny super app Yasemo Ireriany, Yellow Up, 500 méga, 500 ariary monja. Télécharge haingana ny super app Yasemo. Miarabantsika rehetra trany tonga soa indray ato anatiny tapany faharoa amin'ny fampalalam-baovao amin'ity ala ity ivirenantsika vetivety ny faneho-kevitra politika
mila mitandrina trano ny fitondrana fanavaozana manoloan'ireo tsy maty voalavo akibo amikasana korotana eto amin'ny tany sy ny firenena ho ny solombavam-bahoaka Randrena Solo Nicolas. Ankoatr'izay tokony haneo toetra mendrika amin'ny mahavara-pianarana azy ihany koa ireo Génération Z sasany amin'izao fotoana izao. Ka eto Andriatsilavo. Mbola misy ary manohy ny tsy mety fanaony ireo andian'olona tsy maty voalavo akibo ka amin'ny manakorontana izao fitondrana fanavaozana izao hoy ny solombavam-bahoaka voafidy tao Betroka Randrena Solo Nicolas. Mila fandraisana fepetra intitra zany ary mila mitandrina ihany koa izy ny filoham-panjakana ny kolonely Randrinirina Mikael. Tranga efa nairana hita ny fikasana fanonganam-panjakana teto amintsika. Mikasika ireo tanora Gen Z nambarany fa tokony hipetraka amin'ny maha-manam-pahaizana nanovo fianarana azy raha tena Gen Z ary mandray anjara amin'ny firosoana makany amin'ny fanavaozana fa tsy hitady seza fotsiny ihany. Ireo mpitady seza izay no mafisiny fa manakorotana rehefa tsy mahazo valiteny mahafapo. Tsy mora nge zany hoe manarina zany zavatra ena fotoana zany sy nety teto Madagasikara zany. Tsy mora manao refondation zany. Asika sy fahalanakina ny filohan'ny fanavaozana ihany. Tsy mora io. Asika zany dia ohatra raha hoe rehefa sy mahazo asika dia miteraka fahavalo. Aza manao zany toesana ohatran'izany. Iny ka angatasika ny refondation. Angatasika an'izany fanavaozana zany. Nga vitan'ny petatoko nga io. Nga vitan'ny androanandroany nga io. Place foana. Ka noho zany dikanao place ake zany izy sy agnapen'ny président tela fony. Fa hitady vola izy, tady izy raha hohaniny izy. Dia sahala amin'ny lakosy mampiarahany teo ihany teo. Zay mahatonga anakay amin'ny teny foana tafarany teo hoe sahala amina hoe manao copie-coller 80% natao ny andrazoela teo ihany zany ataosika amin'izao fotoana zao. Sy concentré hagnampin'ny filohan'ny fanavaozana asika. Tokony sanga asika zay mana problème tamin'ny fotoan'andron'iny hagnampin'ity sady mivavaka ny olona ty asika. Fa sy rehefa sy mahasaiza anao na ny zenjeka azy manao zany koa. Rehefa sy mahasaiza dia mora karakara mahin'olo koa fataly fa mandozo anao io. Raha anao tena olona intellectuel, olo tena nianatra tokoa anao. Sy ireny comportement'olona atao hoe Gen Z hoe tanora olo nianatra. Ankoatr'izay, tsy zakan'ny filoha teo aloha Andry Rajoelina ny nanesorana azy tamin'ny toerany ka mahatonga azy hitady ny fomba rehetra anakorontanana amin'ny alalan'ireo voavidy vola eto an-toerana raha ny fanazavany hatrany. Karaha sy mailo asika amin'izao fitondran'ny fanavaozana zao ataon'ny vaapedin'olo koa asika zao. Mailo asika satria farany zavatra hainy Andriamatoa Andry Rajoelina mihitsy ny mampiady olona. Indrindra asika manana fahefana zao. Gn'anazy tao zapediny sy ndraiky asika zao. Sy faly amin'io zay ataoko asika fanampanao gazety hoe chef fokotany za soronao maha-président fokotany azy marary lohany kofokofoka izy manao tervasa partout. Sy ndraiky Andry Rajoelina maty fahefana ohatran'igny. Na soronao amin'ny place ny sahala amin'io. Sy ity izy vao mety ho lany vola. Dia apotro teny filoha zay hoe raisy volany fa sy solution zay. Sy solution hanao zavatra sy metimety amin'ny tany sy firenena zany. Efa manao ranga zany kolonely zany na ino atao hoe sako ny tenenareo zany. Efa manao ny kolonely Mikaely mamandra problème rehetra. Nambaran'ity solombavam-bahoaka ity fa tsy tokony homena motif fa hafa hilazana fa tsy natanteraka ny hiraka nampanaovina azy ny fitondrana fanavaozana noho izy korontanina matetika vokatry ny fitadiavana seza sy ny fikatsana tombontsoa manokana. Miverina ihany koa ny ratsy fanao teo aloha raha io fitadiavana tombontsoa manokana io no avela azo vahana ho iatrany ny nambarany. Mampametra-panontaniana ny maro ny fisian'ny fanorenana eny amin'ny manodidina n'Analakely amin'izao fotoana izao. Miaina amin'ny tahotra sy tebotebo ny mponina manodidina ary mitritra avokoa ny rindrina izay ahiny itera-doza. Inona no antony tsy andraisany komuna fepetra mahakasik'izay raha ny fanontaniana napetraky ny maro. Tafiditra amin'ny ady atao amin'ny fanorenana tsy ara-dalàna naton'ny komuna Antananarivo renivohitra ireo asa fanamboarana trano tsy nahazona lalana teny amin'ny faritry ny siten'ny mpianatra eny Ambohipo ny faran'ny herinandro teo. Ankilan'izay nefa misy fanorenana trano vaovao eny amin'ny manodidina ny arabe ny fahaleovantena Analakely toa tazany potsiny na atao ambany maso tsy hita. Tranga izay mampametra-panontaniana ny maro satria araka ny fitsipika mifehin'ny fanajarenan'ny tanàna indrindra eny amin'ny faritra stratéjika toa Analakely tsy maintsy manaraka ny drafim-panorenana na ny plan d'urbanisme ny asa rehetra. Tanjona amin'izany ny fiantohana ny firindrana ara-zavakanto, fiarovana ny tontolo iainana ary ny fanajana ireo lalàna mifehin'ny tanàna. Raha ny hita mbola eo am-pananganana ilay trano mijaladroala amin'izao fotoana izao ary tsy ahitana mazava ny takelaka maneho fa azon-dalana anorina izay takiny ny lalàna ihany koa amin'ny asa fanorenana manerana ny nosy. Eo anatrehany ity fanorenana goavana ity tahotra sy tebiteby andro manalina no iainan'ny mponina manodidina. Tritra ny rindrina ary inona hiteraka zava-doza ho an'ny manodidina zany.
zay moa zany tena anisan'ny manodidina ity dia araky ny tanarozy moa anisan'ny mitondra takaitra mihitsy ny trano misy an'ilay zao satria mitritra izy hitanareo fa efa misy tritra mitsetsemana dia misy tritra vaovao dia somary gaga ihany zay hoe ahoana moa zany no isina trano lehibe mijorojoro akaikinay tena ny tranonay nefa tsy alalana inina mihitsy dia zay ny somary mahagaga ray le izy mampatahotra ihany satria mitombo ny tritra atahorana sode irodana ny trano tsy aivona efa nisy tranga tahaka izao tetehany toerana ny taona 2014 teo amin'ny tokotany ny EPP Soarano nampiatoana sy ny oravana ny fanorenana noho ny tsy fanarahan-dalàna vokatry ny fandraisana andraikitra nataon'ny ministeran'ny fanajarenany tany tamin'izany fotoana mipetraka araka izany ny fanontaniana manao ambany maso tsy mahita ve ny eo anivon'ny kominina Antananarivo renivohitra manoloana ity fanorenana ity izany nanome alalana ny asa fanorenana raha nisy inona no antony tsy ampahafantaran'izany amin'ny besiny maro indrindra ireo mponina manodidina isoroana ny ayasin'ny tebiteby iainan'izy ireo isan'andro raha tsy misy ny fahazon-dalana inona no sakana tsy andraisana fepetra takina ho anatrehan'izany ny fampanarahan-dalàna sy ny mangarahara indrindra amin'ny resaka fanomezan-dalana hanorina fototra fotrasa eto Antananarivo renivohitra izay ny zava-misy mahakasika ny fanorenana fodrafitrasa eto Antananarivo renivohitra fa hiazakazaka Toamasina vetivetsika ao anatin'ity vaovao manaraka ity nidina andalambe ny mponina tao Antanandava Toamasina faharoa moto 5 any mpiasan'ny komuna no pitihan'izy ireo noho ny fahatezerana vokatry ny fampandrenesana natao ho famondrana azy ireo hiala ao amin'ny port secteur 3 ndo arahantsika ny antsiprian'izay efa 20 taona mahery zay no nipetraka teto amin'ity toerana antsoina hoe port secteur 3 ity ireto olona ireto izay famarony taona ny ainana teto izay no isan'ny nahatonga azy ireo ho sarotiny tanàna jiaby port secteur 3 teneniko teo 83 77 VA raha vao misy manangan-trano eto dia robainjareny sekeny ihany koa manao lakoro sekeny ihany koa manorona trano talohan'ny cyclone nisy olo nangataka autorisation 15 millions de francs no takiny rehefa avy eo afaran'ny cyclone tsy manao andreo zefa efa namidiny le dovika amin'olona ozy toerana port secteur 3 hoy ingahy monsieur Christian Pifa fo mandreniragna zay fa misy olona mitondra taratasy andeha angalane pendant 10 jours 10 jours nefa ahoana me zay aminjagna zay ty ipetraka tragnonay akaiza fa nanany orinasa Spat Tomasina ny tany misy ny tetikasa lehibe ho tombotsoan'ny vahoaka atao eo amin'ny toerana hoe antsoina hoe port secteur 3 io manoloana zany efa nisy ny fandaminana sy ny lamina matipaika ny rahan'ny commune sy ny Spat napetraka hamindrana ireto mponina ireto ao amin'ny port secteur 2 izay efa voatokana sy manaraka ny fenitra ho amin'izany za manokana dia saky miteny hoe tsisy tanana direct misaotra agnarako amin'ny toerana io agny ary raha misy ny fanagnako tany akany dia mividy ny nananany tany akany fa tsy magnano bontolo zavatr'olona na misy loky zavatr'olona akany zany ka agnatin'izay fanaran-dalàna zay dia manentagna atsika zay mitarika fagnakoron-tagnana tsy azo ekena ary voararany lalàgna izany fanimbagna zavatr'olona zany raha misy zavatra tsy azo agny antoeragna agny magnatogna ny bureau ny commune toy ny nataon'ireo olona maromaro zay efa nampilazagna ao izy tetikasa andeha eo dia nagnatin'ny bureau ny commune zareo nagnantso nitady fagnazavagna hoe inona marina monsieur le maire ny zava-misy amin'ny toerana io nambarany be ny tanàna fa misokatra ho an'ny rehetra ny varavarana amin'ny fanomezana fanazavana mivantana hisiny ny filaminana tanteraka ao an-toerana
Toamasina izay hatrany fa tontolo ny fampianarana ambony manoloan'ireo andiana mpianatra nanakorotana sy namoaka mpianatra tany anatin'ny efitrano fianarana tao amin'ny oniversiteny Barika 10 nanao fanambarana ny teo anivon'ny Alliance des associations pédagogiques eo anivon'ny oniversité niaraka tamin'ireo mpianatra fa tsy eken'izy ireo ny fanakorontanana sy ny fampiasana ny fampianarana ho fitaovana politika na izany aza manaitra ny fitondram-panjakana hanafaingana ny fanariana n'université ireo mpianatra ny ao amin'ny oniversiteny Barika 10 izay mbola mamarana ny taom-pianarana 422 522 amin'izao fotoana. Eto zay dia nanokatra ny faculté sy ny école izay nafodin'ireo mpianatra vitsy anisa ireo. Au nom ny association pédagogique ny mpianatra rehetra eto anivon'ny université Toamasina. Tsara marihana eto fa tsy azo atao fitaovana politika ny fampianarana eto anivon'ny université Toamasina. Ho an'ireo andian'olona izay milaza fa hoe voakarama mamono afo ny président pédagogique sy ny filohan'ny GNZ. Io zay miseho io. Rehefa tonga ny vola zarainay aminareo. Fa ny mpianatra anay mila miasa, mila mianatra. Ny mpianatra maro lavitra ray aman-dreny, plus mitombony ny universitaire, plus mitombony dépense ny ray aman-dreny. Mampagneno lakolosy satria tafaran'ny gizany efa nietsika megny ny fitondram-panjakana nagnatsara ny université Tamatavy. Fa mbola maro ny salle zay simba. Dia magnetsika anareo zay mba hiaccélérer ny procédure jiaby ana réhabilitation ahafahan'ny mpianatra mianatra dia mba fonga le année blanche. Iverina eto Antananarivo renivohitra isika fa lafo mba vao hafa nankalaza ny faharoapolo taona ny tamin'ny fomba ofisialy tetsy anosy ny ESIA na ny espace sanitaire interentreprise d'Antananarivo izay sampandrara-pahasalamana eo amin'ny sihatry ny asa misahana ny fikarakarana ny fahasalaman'ny mpiasa sy ny vady aman-janany eny anivon'ny orinasa tsy miankina androany. Amin'izao faharoapolo taona ny joroany izao isan'ny vina hotratrarina amin'ny ho avy ny ananana ny anarahana ny fivoaran'ny teknôlôjia maneran-tany amin'ny fanatsarana ny fitaovana sy ny fahaiza-manao n'ireo mpitsabo ihany koa. Andao rahantsika ny antsiprian'izay. Niorina tamin'ny taona 2004 noho ny fandraisana andraikitry ny groupement des entreprises de Madagascar na ny GEM ny fikambanana FIVPAMA ary ny syndikan'ny mpiasa eto Madagasikara. Feno 20 taona tamin'ity taona 2024 ity ny ESIA na ny espace sanitaire interentreprise d'Antananarivo sampandrara-pahasalamana eo amin'ny sihatry ny asa nankatoaviny ny ministeran'ny asa sy ny fampananana asa iandraikitra ny fisorohana ny loza sy ny fitandrona ny fahasalaman'ireo mpiasa sy ny vady aman-janany eny anivon'ny toeram-piasana. Raha ho an'ny fanjakana manokana amin'izao fanjakana ny fanavozan'izao dia misy ny atao hoe politika akapobeany ho amin'ny fanavozana izay manome ny olombelona ho ivon'ny fampandrosoana ary mametraka ihany koa ny rafitra maharitra ahafahan'ny olombelona tsirairay aby miaritra ny dona na ny takaitra apetraky ny fiarahamonina na ara-toe-karena ary zany izay ilay ataontsika amin'ny teny baiko hoe capacité de résilience. Manana andraikitra lehibe noho izany itony sampandrara-pahasalamana eo amin'ny sehatry ny asa itony noho izy ireo misahana manokana fisorohana ny tranga izay mety hiteraka loza sy aretina vokatry ny asa. Indrindra ihany koa fanaraha-maso ireo fepetra mikasika ny sorodoza sy ny tandrom-pahasalamana eo anivon'ny toeram-piasana. Tao anatin'ny 20 taona nisiny sy nijoroany izay nitombo ireo mpikambana teo anivon'ity rafitra misahana ny fahasalaman'ny mpiasa sy ny vady aman-janany amin'ny orinasa tsy miankina ity. Efa mahatratratra ny amin'ny 7,000 ny isan'ireo mpisiraka ny tolotra omeny mihoatra ny 500 kosa ny orinasa mivondrona sy mikambana ao anatiny. Tsy mora ny lalana n'olalovana tao anatin'ny 20 taona izay hoy ny tompon'andraikitra saingina izany tratra ny faha 20 taona tsy hiamitra ihany koa ireto farany fa hiezaka hatrany hanatsara ny tolotra omena ireo mpikambana. Izahay dia misokatra foana mandray foana ny etaetan'ny mpikambana ary tsy maintsy mitady vahaolana foana hatrany ary isaorany zareo satria matoa zay tonga amin'izao dinga zao dia noho ny zay fiaraha-miasa akaiky izay. Io zany eo amin'ny teknôlôjia moa zany miova foana dia zay zany mivina hoe mba araka ny teknôlôjia eran-tany zany tsika fivoarana izany. Mbola be dia be ny azo atao dia
mampitombo hatrany ny fitaovana ny fahaizan'ny dokotera izay mitsabo sy mandray andraikitra ny fitsaboana nireo mpiasa. Tafiditra ao anatin'izay fankalazana ny 20 taona izay nisy androany ny fizarana maro-pankasitrahana sy medaly volamena sy volafotsy ho an'ireo mpikambana noho ny andraikitra nosaniny sy ny asa vitany ho an'ny fianakaviam-ben'ny EZIA na ny espace sanitaire inter-entreprise d'Antananarivo. Ankoatra izay, nisy ihany koa ny fitokanana ny tsangambaton'ny 20 taona ny EZIA, tsangambato izay ho mariky ny tantara sy ny dingana lehibe vita nandritra ny 20 taona. Fatony fanaon'izy ireo isaky ny 2 taona ny tanterahana androany journée des sciences atao amin'ny collège Boutchou Tsimbazaza. Niompana kokoa tamin'ny resaka asa zany tamin'ity taon'ity izay nisarihan'ireo ankizy akafia ny siansy sarany fanazavana netiny tompona andraikitra. Toy ny fanao isaky ny 2 taona nanatanteraka ny journée des sciences indray ny collège Boutchou Tsimbazaza tamin'ity androany ity. Mitarika ny ankizy ankafy siansy ka niompana bebe kokoa tamin'ny resaka asa izany tamin'ity taona ity ahafahan'ireo ankizy mahalala ny asa afaka ataony rehefa lehibe raha ny fanazavana. Niezaka samy nanome sy naneho ny fahaiza-manao ny avokoa ireo mpianatra izay nisany mampiavaka ny mpianatra ao amin'izy ireo amin'ny fahaiza-manao sy tia karokaroka raha ny fanazavana. Misy afa-tsy fampiratiana dia manazava aminareo izy ary gaga ianareo talanjona mahita ohatra hoe zazakely eny taona nefa dia efa afaka manazava aminareo ny tova sy ny taolana rehetra ao amin'ny olombelona. Zazakely 7 taona efa anoro anareo hoe ahoana ny fitsaboana nify, ahoana ny fitaizana ny fomba tsy arary. Ireo zazakely mbola vao 2 taona sy 3 taona mpianatra anareo amboly ary teny manazava mihitsy zao ny ilaina sy ny sisa. Izay no teny hitako hoe zava-dehibe hiarovantsika ny tontolo iainana rahateo sady hampandroso an'i Madagasikara indrindra. Izay no tena tanjonay. Tazana teny an-toerana tamin'ity androany ity ny fanamboarana tsaoka, ny fomba afaka hitahirizana sakafo sy ny fikarakarana azy, fanamboarana pavé, ny fomba fiompiana trondro, fanamboarana mofomamy sy ny sisa. Lakra zegny avy baka amin'ny vato, lakra zegny vato fotsy amboarina amin'ny plâtre andraiky rano. Izy baka amin'ny rano igny am'zegny zegny mélangegna amin'ny tagna. Izy baka mélangegna amin'ny tagna zegny versegna amin'ny moule karaha ty zegny na rô moule karaha ry zegny izy moule professionnel. Izy baka izy zegny izy kofa agnaty moule zegny ambesagna environ 15 minutes na 20 minutes izy ko moule karaha non izy ko moule grand ohatra aminay ohatra reto crème reto 15-20 minutes fa raha ohatra ry 10-15 minutes. De rehefa fa tena le pour bien expliquer zany lakre zany amboariny en plâtre de le plâtre zany amboarina amin'ny ty vaty antsoina hoe gypse. Ny ataonay zany dia mampianatra ny olona ny fitehirizana sakafo mba tsy hanarina anazy fa mba afaka hoana indray ary afaka tehirizina elaela. Dia ato ohatra ahitana ny fomba fitehirizana amin'ny fanaovana an'ilay sakafo ohatra ny fermentation na fermentation. Ny fermentation zany dia fomba iray natehirizana sakafo amin'ny alalan'ny bactérie na microbe antsoina hoe ferment. Dia izay microbe izay zany no alimenteny no menafana mba hitehirizana an'ilay sakafo. Eto indray dia horezahantsika ny fitehirizana sakafo amin'ny alalan'ny siramamy na hoe ny confiture. Efa hitantsika ny amin'ny varotra rehetra mazatra antsika ny confiture fa izy ireny indray misy conservateur, c'est-à-dire produit chimique izay ampiasain'zareo. Fa eto ny antsika no ampiasaintsika siramamy dia ny ilaintsika koa voankazo izay mety amintsika. Dia fanaovana anazy maka raha voankazo ray kilao dia siramamy atsasany. Zany hoe iny siramamy iny zany manampy an'ilay voankazo mba hitazomana ny goût, ny tsirony sy ny conservation an'izany. Ankizy ity karokaroka no tanjona ary efa izay hatramin'izay no antopisian'ny collège Boutchou raha ny fanazavana isatra ny ezaka atao ho an'ireo mpianatra ary misokatra ho an'ny rehetra izy ireo.
Sokatra androany ary farana ny sabotsy ho avy izao ny andiany voalohany amin'ny hetsika foire pro hygiène et cosmétique karakarain'ny ZRK Events teny amin'ny akanjany Barema Masina. Filaram-be ny an'ireo mpanjifa noho ny fisian'ny fihenam-bidy hatramin'ny 500,000 izay nomena azy ireo amin'ireo vokatra samihafa mifandraika amin'ny haingo amam-bika amin'ny fidiovana ny fanadiovana indrindra amin'izao fotoana isian'ny impox izao. Tanjony hetsika indrindra ny hanomezana fahafaham-pony sarangan'olona rehetra ka tsy hanisy mividim-pidirana nandritra izay hetsika izay tsara soarvelo. Tomefolona ny kanjany Barema Masina androany tamin'ny andro voalohany fanokafana ny hetsika andiany voalohany amin'ny foire pro hygiène et cosmétique izay karakarain'ny ZRK Events. Nahitana fampirantiana tranoheva maro nivarotra vokatra samihafa mifandraika amin'ny fidiovana sy fahadiovana, fanadiovana ary ny haingo amam-bika sy ny manodidina izany, indrindra amin'izao fisian'ny impox izao. Nampiavaka ny hetsika ny fihenam-bidy hatramin'ny 500,000 atolotr'ireo orinasa. Ankoatra izay, ny tolotra manokana ho an'ireo grossiste, mpivarotra ary ny mpanjary ho avy ao anivon'ny ZRK Events karakara ny hetsika. Ny société rehetra hitantsika eto zany dia ireo grande société rehetra izay mikarakara ny momba ny fahadiovana rehetrarehetra, resaka vovo-tsavony, resaka gel désinfectant, resaka rehefa momba ny fahadiovana dia hitantsika eto daholo. Ohatran'izay koa resaka produit momba ny vatana rehetrarehetra dia hitantsika eto amin'ity foire pro hygiène et cosmétique eto Barema Masina ity. Ity dia misy grand tombola, azahoana voyage 2 personnes pour manambato dia hatramin'izao lera hitenenantsika izao efa mahita 3000 visiteurs izahay. Isan'ireo nandray anjara tamin'ny hetsika ary nahitana filaharam-be ny vokatra avy amin'ny MPEC sy ny Molo Industrie. Nahitana fihenam-bidy hatratra amin'ny 500,000 ny vokatra natolotra izy ireo. Nandritra ity hetsika tanterahana mandritra ny 3 andro ity. Ie maro dia tena maro tokoa ny atolotra impanjifa. Misy le pak MPEC io dia misy fihenam-bidy 500,000 be zao ao amin'io pak io ary misy produit 30 be zao anatin'ilay produit. Tsy MPEC ihany nefa ny fa manja koa dia misy tolotra ny misy pak manja zay amin'ny etui anaky efatra amin'ny vidiny 5,000 ariary fotsiny. Kak'izay fahitantsika anazy zao efa tena maro ny plage nefa ny mametoko ho antsika rehetrarehetra fa na mbola rapitso na mbola afaka pitso nareo mankaty misy hatrany ny produit aza tolotra nareo aza matahotra fa tsy hisy ny hoe rupture de stock na ohatr'izany. Ny entana vokarina ato amin'ny Molo Industrie manan'izay ny vovo-tsavony, akarbaty, sira, fetsinina, levure. Ny tolotra mampiavaka anay misy ny fihenam-bidy 10 hatramin'ny 300,000 be zao. Manao asana 10,000 ariary dia efa mahazo cadeau. Misy ihany koa ny t-shirt, ny kaskety manao asana 100,000 ariary dia mahazo an'izay. Tsy misy vidim-pidirana ny hetsika foire pro hygiène et cosmétique nosokafana tamin'ny fomba ofisialy androany ary itoeram-pitsoka hatramin'ny sabotsy ho avy izao eo ambany fiahin'ny ministera ny rano, ny fanadiovana ary ny fidiovana. Rehefa misy ny misokatra, misy ihany koa ny mifarana, isan'ny farana tamin'ny fomba ofisialy nitetika sahavitsy novatsiany vondrona Europeana vola izay sehatra tany Atsimonosy tao anatiny 4 volana nitetika asa izay nitondra vokatsoa maro ho an'ny mponina tany an-toerana nahafahana niomana mialoha ary nanamafy ny fiarovan''ireo mponina marefo tany amin'ny faritra Atsimonosy. Dia izay ihany koa no antsika manono fiarahana ao anatin'ireo vaovao nisongadina tao anatin'ny page Facebook ny vaovao Nikolo TV tamin'ity androan'ity dahoary. Faritra Sava notokana n'androany ny lapan'ny fitsarana ho sambava izay ahitana salle d'audience sy ireo birao maromaro ho an'ireo tompon'andraikitra isan-tsokajiny. Tafiditra ao anatin'ny politika mpanjakana ny ampiroboroboana ny ahafahany olo-pirenena rehetra hisitraka fitsarana manakaiky vahoaka. Makasika ny raharaha adi-tany ao sambava kosa indray nilaza ny filohan'ny fanavaozana ny kolonely Randrinirina Mikael fefa nisy ny tambazotra mpangalatra tany fa tsy olan'ny fitsarana irery zany ka nilaza ny andefa olona avy hatrany izy ijery io olana ara-tany any atoerana io. Diplôma osoka APMF niakatra fampanoavana teto amin'ny tendrom-pitsarana miady amin'ny kolokolo omaly alarobia 7 ny volana aprily ny raharaha diplôma osoka nitranga tao amin'ny APMF ny taona 2024 hatramin'ny taona 2024.
olona misy 3 voaroiroy tamin'izany ka piasan'ny APMF avokoa ny 10 tamin'izy ireo. Ny 2 piasan'ny ministeran'ny asa, ny fampananana asa ary ny asa-panjakana, ary ny ray kosa talia jeneralin'ny ESCAM teo aloha. Vesatra ny ampiangana azy ireo ny resaka fanararotam-pahefana, fahazona tombony amin'ny fanararotam-pahefana, kolikoly sy fampiasana diplôma osoka. Taorin'izay, olona misy 20 no nahiditra ponja vonjimaika eny amin'ny fonjana Tanimora, ary ny 2 nomena fahafahana vonjimaika. Mbola mitoy kosa ny famitorana. Beoririka, nitrangana savorivory teny Beoririka io tolakandro io. Raha ny loharanom-baovao azo, nisy andian'olona tonga angorona finday teny Beoririka. Maro tamin'ireo toeram-pivarotana lehibe no voatery, tsy maintsy ny katona vokatr'izay. Tonga nijery ny zava-misy teny atoerana, ny epitany filaminana. Fahalalà ny asa fanaovan-gazety. Ny atsara ny toerana misy an'i Madagasikara amin'ny resaka fahalalà ny asa fanaovan-gazety, raha ny tatitra nataon'ny RSF na ny Reporters Sans Frontières ho an'ny taona 420. Nandroso amin'ny laharana 700 amin'ny naoty 50,570 amin'ny firenena, 70 nanaovana fanadihadiana i Madagasikara ho an'ity taona ity. Raha toka mbola tany amin'ny laharana 710 tamin'ny naoty 50,570 ho an'ny taona 520. Isan'ny antony zao fandrosoan'ny laharan'ny firenena malagasy zao, ny fahatsarany naoty teo amin'ny tondro politika, izay nahazo isa 370,570, laharana faha 170 an'ity taona 420 ity, raha toka 730,570, laharana faha 220 ho an'ny taona 520. Ny tondro ara-toekarena kosa, nahitana naoty 530,520, laharana faha 520, raha isa 30,570, laharana faha 3,50 ny taondasa. Nahitana fahatsarana toy izany avokoa ny maridrefy mahakasika ny sosialy, ankoatra ny indicateur légal sy ny ara-pilaminana. Dia izay ihany koa no entintsika manakatona ny fiarahana amin'ity ality hankasitrahana ianao nanaraka ny fampalalam-baovao hatramin'ny farany. Mandrapitafao amin'ny raha-pitsondry ary tombo kilasy tombo vavelo matoboka. Transformez votre intérieur avec Zinda. Zinda, mon rêve se réalise enfin. Jumina, Tiago, Jumina, orange, fraise et coco, si parfum Marisa Caraza, Jumina, Mina Meterna. Nanolotra ho anao teo ny vaovao. Salama tompoko, tonga soa tamin'ny Pegasus e. Zay dia mamokatra kidoro vita avy amin'ny mosy. Tena mateza, voanja fiafy. Vous a présenté Ny vaovao. Avec c'est notre moment. Dites oui aux actualités dans votre journal TV.